Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy marika 1615 arak'izao hitantsika zao dia ity indray no vaovao izay tsara ho fantatsika rehetra. Misy ity karta ity izay karta SD 16 giga no maninay nasiana fampianarana reny vidéo reny 50 isa ao anatiny ary natao indrindra zany mba hamalina ny etaetantsika izay nangataka ny amin'ny hoe tsy mba misy ve CD na zavatra ohatr' zany ahafahanay mahazo an'ireny fampianarana ireny. Dia ity zany no hitanay fa pratika indrindra ho antsika. Satria nahoana? Voalohany aloha ity karta kely ity zany dia afaka atsofoka ao anatin'ny finday anao dia tonga dia mamaky an'ilay vidéo avy hatrany ianao. Tsy mila hoe connexion na réseau na Facebook na data na inona fa naiza amin'ny fotoana rehetra dia tonga ianao dia mahazo an'ilay fampianarana. Afaka mihaino an'ilay fampianarana ianao zany amin'izay fotoana izay. Ary raha ohatra ianao ka sendra mandeha mission na mandeha any ambanivohitra na ohatr'izany na tafaresaka amin'olona ka misy olona mila fampahirezana ohatra azonao atao tsara mihitsy ny tonga dia mandefa le vidéo aminy eo na koa mamindra n'iny vidéo iny amina bluetooth ohatra amin'ilay olona dia zany ndrehetrarehetra no avantage ahafahantsika mampiasa an'ilay izy. Dia tsy amin'ny finday ihany fa azonao ampiasaina ihany koa amin'ny ordinateur satria efa misy an'ity lecteur ity koa ahafahana mampiditra ilay karta zany ao anatin'ny ordinateur dia amin'ny fotoana afaka tonga dia afindranao ao anatin'ny ordinateur daholo ilay fampianarana 50 isa ny karta rehefa avy eo mijanona anao azonao ampiasaina amin'ny zavatra hafa ihany koa. Dia tsy izay ihany fa na reny lecteur VCD samihafa reny rehefa be dia be reny amin'izao fotoana izao no mamaky lecteur karta ohatran'izao dia azonao vakiana amina télé sy ohatr'izany koa zany ilay izy amin'izay fotoana izay. Any amin'ny fivorian'ny fikambanana kristianina samihafa any raha mpitoro filazantsara ianao dia tena ilainao mihitsy ry havana ireny fampianarana samihafa ireny ary natao anao indrindra ireny. Tsy voavidy vola ireny fampianarana ireny kanefa dia izao hoe omenanao izy zany amin'izao fotoana izao mba ahafahanao manjifa azy. Raiso ataovy izay hanananao azy satria tsy fantatsika amin'izao fotoana izao mbola misy ny ao anatin'ny Facebook sy ny YouTube izay indraindray ary raha mitady azy koa sarotra fa rehefa hanananao ampelantananao izy dia mora kokoa no mijery azy. Kanefa tsy fantatsika fa mety hisy hipira tampoka io compte io indray andro any na mety hisy zavatra iseho voafafa daholo ny vidéo dia zay. Tsy ahita an'ireny vidéo ireny intsony ianao fa izao aloha no fomba zany ahafahana mahazo an'ilay izy eo ampelantananao ka dia araroty ry havana. Ity karta ity dia karta original zany hoe vrai marque izy ity fa tsy zavatra hoe zavatra ratsy no omenantsika ary misy garantie iray volana mihitsy miaraka amin'izany hoe rehefa mahazo azy ianao raha ao anatin'ny iray volana ka misy hoe tsy hitan'ilay ordinateur ilay izy na tsy hitan'ny telefaonina anao na tsy mitana ilay izy dia mbola azonao averina zany dia soloina ilay izy amin'izay fotoana izay. Ny vidiny dia nataonay mirary arak'izay azo atao satria 10,4 ariary na hoe 21 000 ariary zany no vidin'ny anankiray. Ary izay vidiny izay dia ohatran'izao zany ahafahantsika mahazo azy. Misy laharana io izay apetrakay dia miantso an'io laharana io ianao dia amin'io laharana io ianao no mandefa ny vola zany hoe amin'ny alalan'ny mobile banking ihany zany na Orange Money na M-vola izay ihany zany no ahafahanao mividy azy fa tsy mivarotra an'ity hoe espèce zany zahay hoe alohanao mivatana ilay vola. Dia tsy maintsy miantso ianao dia mandrotsaka ilay vola dia avao rehefa voaray anay ilay vola dia miantso anao zany zahay. Miantso anao eo fa tsy hoe miantso anao afaka fotoana elaela eo dia miantso anao dia milaza hoe voaray ilay vola dia omenay code ianao dia iny code iny no angalanao ilay lecteur aty zany aty amin'ny fobeteran'ny pejy marika 1615 aty Ambatobe. Raha mandeha tomobile 161 ianao mandeha amin'ireny amin'ny pasapito ireny ilay tomobile maka aty Ambatobe zany ilay tomobile dia miala ianao eo amin'ilay arrêt antsoina hoe voninkazo dia rehefa tonga eo ianao dia eo ampito eo zany misy trano ngeza be dia izay trano ngeza be lehibe indrindra zay no misy ny pejy marika 1615 ary aty amin'ny rihana faefatra zany no misy anay dia aty ianao no maka an'ilay izy. Faharoa ianao hoe zay tsy afaka maka an'iny ihany dia amin'izay fotoana izay zany dia 10,4 ariary no alefanao 25 000 ariary dia izahay no mandefa an'ity manatitra an'ity any an-tranonao na ohatra hoe any amin'ny faritany dia izahay no mandefa an'ity amin'ny taxi brosy angalanao azy any amin'izay toerana misy anao zany. Averiko tsara zany raha ohatra ka alainao aty amin'ny fobeteran'ny pejy marika 1615 ilay izy dia 10,4 ariary no alefanao
ividiananao azy fa raha ohatra ka izahay no manatitra anazy any an-tranonao raha eto Antananarivo renivohitra ohatra zao a dia izahay manatitra anazy any an-tranonao a dia 5,000 no vidiny raha ohatra zao ka any Arivomamy ohatra dia tsy manatitra anazy any an-tranonao fa mety hoe alefa taxi brosy izy dia mifampiantso aminao fotsiny manamora zay fomba ahazahoanao azy zany zay amin'izay fotoana izay dia izay no vaovao azy tsara ho fatatsika rehetrarehetra ry havana araroty ry havana fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara ary tsika kristianina dia mila mamantatra ny asa arbidiny ireny fampianarana ireny izay tokony ampianarina ao an-tokantrano ampianarina ny zanakao mihitsy fa ringana ny olona noho ny tsifisiny ny fahalalana ary tsy natao lafo izy ity fa natao mora ahafahantsika manjifa azy dia araroty le izy ary ny teniko zany aty amin'ny faharanana dia hoe indraindray tsika mieritreritra hoe lafo be 5,000 aiza nahitany an'izany vola zany le fampianarana ao anatiny jerevana fa raha fampianarana 50 omenanao amin'izany vidiny zany dia tsy vidiny zany ary indraindray ny mampalahelo dia itsika ohatra zao rehefa hoe ividy pizza na 5,000 ny anankiray mahavita amin'ny commande roa telo tsika tsy miferinayna mihitsy fa rehefa amin'ny asan'Andriamanitra ka hoe 10,000 anao drany dia ohatra hoe vola be tsy tokony tsoforoana le izy tsy izany ry havana fa izay natao arak'izay azo indrindra mba hahafahantsika manjifa azy itika dia mirary soantsika rehetra dia manantenantsika anjifa izao vokatra izay nataon'ny pejy marika 16-15 zao mba hahafahana manampy antsika manahazo an'le izy raha misy mpitory filazantsara namanao na fantatra ao any ambanivohitra rehetrarehetra any azo natao fanomezana ho azy ihany koa ity karta ity dia amin'izay fotoana izay ny asan'Andriamanitra voatohana itsika rehetrarehetra ihany koa mandroso ara-panahy dia ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen